Fa eo amin'ny mety ho toetry ny andro kosa no etitsika anakatonana ny vaovao amin'ity alina ity. Hafana sady ho tsara sady maina ny andro, saika manerana nosy amin'ity faran'ny herinandro ity, raha ny vinavinan'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro etsy Apasapito. Hiakatra ny marimpana eto afovoan-tany sy any amin'ny ny renivohitr'i Sofia any Antsohiny. Tsy ahina kosa araka izany ny sian'ny orana ao anatin'izay faran'ny herinandro izay. Hafana tanteraka ny andro amin'ity faran'ny herinandro ity, manerana ny faritra rehetra raha ny vinavinan'ny avy ao amin'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Raha toka ny faritany toliara no tena mafana teo aloha, amin'izao kosa nefa dia ny any Antsohiny no tena isitraka ny hafanana be ary tafekatra hatramin'ny 4 degré Celsius ny marimpana. Ho hatrany ireo avy ao amin'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Manomboka rahampitso dia tony tanteraka indray aloha manerana Madagasikara fa herinandrivotra ny andro manomboka rahampitso manomboka ny tapany avaratry ny nosy dia mitatra maketo mitsika eto analamanga ny andro mandrivotra ny farany herinandro ray manontony mihitsy io dia ao ambadik'izay satria miresaka rivotra isika dia misy ny fampitandremana ho an'ny mpanjono ny ranomasina ny tapany avaratry nosy eo anelanelany sambava sy kapitambra mba tsy handrika fa mampidi-dozany ny ranomasina mahery mandrivotra moa ny andro resako teo. Dia ny marimpana zany vokatr'izay misy fidinana kely fa na izany ary ahena fanana ihanytsika. Izany hoe ny tena mandrafitra ny faran'ny herinandro zany dia ny andro mandrivotra sady maina tanteraka. Marimpanatsika manodidina 26 degré aty amin'ny faritra avo tsy latsaky ny 30 degré kosa ny faran'ny any amin'ny Renivohitr'i. Dia amin'izao fotoana izao raha i toliara no nahazo ny record teo ny marimpana ambony indrindra dia resy indray izy fa mivadika any Antsohiny indray zany faritra mafana indrindra izao izay 4 degré Celsius be izao. Amin'ny fiatombohan'ny volana novambra izao isika eto Madagasikara no hiditra tsikelikely ao anatin'ny fotoam-pahavaratra raha ny tomba ny mpamantatra toetr'andro hatrany. Dia iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no nanakatona ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, manome fotoananao ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.